mbola ho ampitomboana lalandafa aminareo ane ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra rahaitsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vavaka sika matoky izay fa manatrika ity fotoan'ity ianao efa hatrany am-piandohany. Matoky izay fa ny fanahinao mahery, fanahy miasa tao amin'ny mpamaky teny ary miasa ao amin'ny mpitoro teny ary miasa eo amin'izay miaino ihany koa ahatonga ny tenin'Andriamanitra ho azona iainana. Koa dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny boky Isaia toko 220 tatsika ao anatin'ny perikopa ry havana. Andininy 1:12 no akatsika ny fifampaherezana amin'izao marain'izao alahadin'ny Dorcas. Rehefa miresaka hoe Dorcas dia iza ny eo an-tsaina amin'izay? Ny vehivavy. Dia manatitra pastera vehivavy ihany koa sy nao daparitany ary misaotra n'Andriamanitra tsika fa dia arabaina nareo Dorcas fa nahazo namana nareo. Izay aloha zany dia zava-dehibe fa tsy ny Dorcas ihany nahazo namana fa ny fiangonana manontolo satria tsika dia fiangonana FJKM manokana vehivavy sy lehilahy mpitandrina ka dia mpitandrina avokoa reny na ny vehivavy na ny lehilahy ary isaorantsika n'Andriamanitra zany. Misy raha teo ny vehivavy mitomban-da fa misy ny lehilahy te hiditra Dorcas indray. Satria miresaka vehivavy tsika androany miresaka ny Dorcas fa miresaka ihany koa ty perikopa ty ary tena miresaka ny amin'ny antsoina hoe fitanana ny fahamarinana, tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana. Zay no lohahevitra nomeko azy, tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana. Aladiny Dorcas tokoa anio manerana sahany FJKM vehivavy ndresahana. Andehantsika hamaky teny anankiray eo amin'ny mpitoro teny fahafito atoko raha ohatra ka tianareo tsy manino fa azo vakiana toko ihany io. Mpitoro teny fahafito 9:20 kala miteny hafahafa zay izy io fa dia vakio aloha tenin'Andriamanitra io na izany azy. Ndawary hamaky azy tsika ny 9:20 vakio tsara namanareo vehivavy tena tsara mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no tadiavoko fa tsy hitako dia izao, lehilahy ray no hitako marina tao amin'ny arivo fa tao amin'ny vehivavy arivo. Ahoana izy tao amin'ny vehivavy arivo izy nanina ozy izy tsy nahita izy na dia ray aza ozy izy. Raha koa zany izany mpitoro teny milaza an'izany fa tsy zako ka mantika tsy teny hoe dia mba migafy koa mpitoro teny fa amin'ny andro vehivavy izy no miteny an'izany. Saingy izao marina fa misy kotikateny hafa aloha amin'ny otikateny io fa no fafan'ny voalazany Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina faharoa toko 5:17 lay antsika manao hoe ko raha misy olona amin'ny Kristy izy dia olombavao izy. Ka nalahy zany na vavy rehefa ao amin'ny Kristy dia tena olombavao izy. Voafafa zany ty karazana constat izay nataon'ny mpitoro teny ty. Fa ny fanontaniana lehibe zany mipetraka amin'izao fotoana izao dia hoe mbola misy olona mitana ny fahamarinana ve? Mbola misy ve zany olona mitana ny fahamarinana zany? Mampiresaka io. Mahafinaritra atao amin'ity perikopa ity dia izao, fiarovana mafy ho an'izay tsy mivadika Andriamanitra. Tsara fiarovana izay mitana ny fahamarinana ozy ny lohatentsika, fiarovana mafy ho an'izay tsy mivadika Andriamanitra. Zany no tazantsika ato amin'ilay Isaia toko 4:20. Na lehilahy zany na vehivavy mitana ny fahamarinana dia tsara fiarovana. Amin'izany andro zany izy dia ho iraina eto amin'ny tanin'ny Jody zao fiirana zao. Manana tanàna mafy sika, famonjena no tendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Manda rososina hoy ny dikateny DM, fiarovana rososina, rindrina mafy sy fiarovana mafy no men'Andriamanitra atsika. Ary izany fiarovana zany dia tsy tambo avo be akory
tsy tambovato akory fa ny famonjena zay ny lazany eo famonjena no tendreny Jehova ho manda sy fiarovana ny famonjena ary ny teny famonjena vao tababolana zay tsika nyresaka n'izany hoe avy amin'io teny famonjena io teny famonjena io ny teny hoe Yesoa zay fiavin'ny anaran'i Jesoa dia fiarovana mafy ho atsika zany ny anaran'i Jesosy Kristy raha tahinika hoetoka avy hatrany makany amin'ny fampiarantsika fa izy ny tena arovan'Andriamanitra zay mitana ny fahamarinana fa mamaky an'ilay say atoko fahina amby roapolo tsika dia tsy pinazy tsirairetsika fa hitlaza fotsiny ny hoe inona moa zany hoe mitana ny fahamarinana zany mitandrina tsara tsy hanao meloka mitana ny rariny ary rehefa miresaka hoe ny rariny ianao dia misy resaka lalàna ary rehefa miresaka hoe lalàna ny ato amin'ny soratra masina tsy miresaka amin'le lalàna fantatritsika ireny fotsiny fa miresaka ny antsony hoe Torah ary ny Torah dia tsinona akory fa io baiboly testamenta taloha eny am-pelantanantsika io zany Torah zany ka dia ny olona mitana ny fahamarinana zany a dia mitoetra tsara ao anatin'ny antsona hoe fahamarinana ny tenin'Andriamanitra olona mitana tsara ny tenin'Andriamanitra mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra andeha averiko indray fa tsy maninona manao teny averina fa ny tenin'Andriamanitra zay fikiratsika dia tsy boky akory zay indraindray baibolitsika moa tsy haitsika no mitahiry azy tsara na miasa loatra amintsika amin'ny baiboly dia rovotra vetivety fa ny tenin'Andriamanitra lazain'ny soratra masina dia hoy izy hoe lay teny hatramin'ny voalohany tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany jaona toko voalohany zany ary ny teny dia tonga nofoka ka nanino azy izy zany hoe tena azo raisin-tanana azo tsapay-tanana ny olona mitana ny fahamarinana zany dia hita eo amin'ny fiainany ho azo tsapay-tanana ny fampiarana io tenin'Andriamanitra io fa rehefa lasa teoria soratra fotsiny ny baiboly fa tsy miasa amin'ny fiainantsika tsy misy akony eo amin'ny fiarahamonina tsy misy akony eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa ny fiainana ny ivelan'ny fiangonana ihany no fiainana ty anaty fiangonana dia tsy mitana ny fahamarinantsika raha izany no izy voalaza ny oabolana fahatelo ambin'ny folo ny teny manao hoe ny fahamarinana miaro zay mandeha tsy misy tsiny fa ny faharatsiana mamotraka ny mpanota oabolana fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina ina inkona atao hoe mitana ny fahamarinana dia mahatoky manana ilay antsoina hoe saina tsy miovaova fa matoky tanteraka an'Andriamanitra raha saina amin'ny teny tsotra zany de hoe olona tsy mivadibadika olona tsy manao géométrie variable amin'ny fiainana maha-kristianina azy raha indray tsara fanahy fa nandray olon-dratsy ndraindray ratsy fanahy fa nandray salamy tsara fanahy sala ozy ako fa ny ratsy fanahy tsy mety ho tsara fanahy mihitsy ty velany ihany mety ho tsara fanahy zany ary dia zay le hoe manana saina tsy miovaova ny teny hoe saina moa ny lazany azy dia rehefa mijery dika teny fototra ianao a dia ao anatin'io ny teny hoe tanjona manana tanjona tsy miova manana but raha ohatra ka tiatsika tsy miova manana fenitra tsy miova inona ny fenitra tsy miova ny fahatokinan'Andriamanitra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy dia tsy miova zany inona ny endriky ny fiarovana omen'Andriamanitra raha mamaky an'ilay salamtsika dia ny hoe ny fahafahana miditra makao an-tanàna zay milaza fa mandry fahalemana ny tanàna ny dikan'izany fahafahana miditra ao an-tanàna raha niditra tao an-tanàna Jesosy Kristy tamin'ny andro sampandro fitako zao dia nitaingina zana boriky zay milaza fa mandry fahalemana ny tany ka tsy ny fikatrokatroky ny sovaly no nentina niditra ny tanàna mba ilazana fa misy ny ady fa zana boriky tanora zay milaza fa mandry fahalemana ny tany rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ary zany no tombony omen'Andriamanitra antsika zany fahasoavana zay omen'Andriamanitra antsika ny ananantsika zany fahalemana filaminana zany ary rehefa mamaky tsara ny soratra masintsika ny saina tsy miovaoza izy dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka ny teny Hebreo mamaky ny baiboly teny Hebreo ho an'ireo mahay mamaky an'izany dia mampiasa teny indroa salom io lazany azy rehefa miteny hoe salom zany dia hoe tena filaminana tanteraka azo antoka ny filaminana azo antoka izany manome ny antoka ny filaminana tsy ny olona zay mety hoe
amin'ny maha-olombelona azy dia mitady filaminana aty seroa fa ny tena manome ny filaminana dia ilay Jehova Andriamanitra Israely, ilay Andriamanitra mpamonjy no manome zany filaminana zany. Mifaly amin'ny Jehova ny marina ho ny soratra masina ka mialoka aminy, mialoka ao aminy ianao, ary ao zany no karazana hoe abri fiarovana ho an'ny olona marina. Salama fa 7:10 zay voalohany. Ny faharoa dia ny hoe ampianary ny fahamarinana ny marina mba ho tia azy, ampianary ny fahamarinana ny marina mba ho tia azy. Tsara fiarovana zay mitana ny fahamarinana fa mbola tombony omena antsika dia zao ny olona marina dia mbola ampianarin'Andriamanitra fahamarinana. Raha tahiny zany anao ka mitana ny fahamarinana io dia mbola hitombo ny fahamarinanao, ary mitovy amin'ilay lazain'ny soratra masina ty ao amin'ny Luka 7:20 ahoana voalaza ao amin'ny Luka 7:20 dao vakio kely hoe sokafo baibolinao. Mila ingakaingana kely tsika matika amin'ny baiboly io fa mila mahay an'io zany e. So liko antediavina ka any amin'ny oseano misokatra. So voalaza ao, lazaiko aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra manana dia omeny, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia atao inona ozy izy? Alaina aminy. Ao amin'ny Apokalipsy misy an'izao soratra zao manao hoe ary zay marina kosa ozy izy aoka mbola nohony marina ihany, ary zay masina aoka mbola iamasina ihany izy. Andriamanitra zany tsy hoe miangatra akory, fa Andriamanitra dia tiany marina, ka ny olo marina dia ampitomony fahamarinana. Fa ny ratsy fanahy kosa zay tsy miraharahan'Andriamanitra, za matsy dika anteny hoe ratsy fanahy tsy miraharahan'Andriamanitra, ny fahavalon'Andriamanitra toan'ny Moabita zay voaresaka eo amin'ny 5:20 dia tsy afaka mianatra fahamarinana, tsy afaka mianatra fahamarinana. Andehantsika maky azy ao amin'ny Isaia 9:20 zay vao nivakitsika teo ao anatin'ity toriteny ity ka ny 10:10 ao ary avadio ny baibolinao Isaia 9:20 ahoana ny voalazany eo momba ny olona ratsy fanahy. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy tsy mety mianatra fahamarinana izy, eny na dia eo amin'ny tanin'ny fahamarinana azy izy mbola manao meloka ihany, ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehova. Raha atao fampiarana hitsin-dalana io dia hoe na dia tia ampiangonana azy izy, hitoriana teny isan'andro izy dia mbola manao meloka ihany izy. Salama mafy be a, salama mafy be. Na dia tia ampiangonana izy, na dia hitoriana ny tenin'Andriamanitra isan'andro azy tsy mety miovy izy. Ny ataony ihany ny ataony, ny adalany ihany no ataony. Fa ahoana kosa ny marina dia voaravina ny lalan'ny marina, eny aravina ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Tena hoe aravina io dia hoe aplanir, mandravina, mandanjalanja, équilibrera titsika. Ny fiainan'ny marina zany dia fiainana voalanjalanja, mahalala ny rariny sy nitsiny, fa tsy bakio ny lalam-piainana hitady tombontsoa fotsiny manokana amin'ny maha olona, tsy manao tolona mba havelomana, so ny vazaha hoe lutte de survie, fa velona anatin'ny firindrana tanteraka, ary zany atao hoe famonjena ndre velona miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy Kristy, miara-monina amin'ny Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ka nonona anday miaraka amintsika. Jesosy Kristy zany tsy natao ianarana, tsy natao ho lazaina fotsiny, tsy natao tantaraina fotsiny, tsy natao ambara fotsiny, fa natao iaraha-monina zany Jesosy Kristy zany. Ary zany no fahamarinana ampianarin'Andriamanitra antsika rehavana malala fahamarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny olo marina dia mianatra fahamarinana amin'ny famaizan'Andriamanitra, fitsaran'Andriamanitra lazany azy ato. Fa tsy olona matyenany zavatsarotra, misy olona dia efa matyenany zavatsarotra mienahena tsy mandre maharary tsony, tsy mety miova, na dia voakapoka isan'andro azy. Dia misy amin'ilay teny anankiray zay mahafinaritra ary mampatahotra ao amin'ny ohabolana 7:20 manao hoe andonga mba jerentsika miaraka zany ohabolana 7:20 teny 5:30 ahoana ny voalazany eo 7:20 andininy 5:30 dia maninona ozy izy zao tsika maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Nokapohiny aho ho ianao fa tsy raiko naharary, nandalasiny aho fa tsy ho tsaroko. Raha vinangiano ny fomba hitadiavako azy indray, io moa le mitady toka ny resahana amin'io, fa ndraindray rehefa matienany ny kapoka sy ny fitsarana isan'andro ny olona dia salamy tsy miraharaha tsony, salamy ny olona mandeha fofona zordira may miaraka Antananarivo.
mandeha ny olona zany tsy miraharatsony fa de misy olona eo tena hoe zavatra maimbo be no akaikindreo de anganareo tsy mamandre an'zany zay efa zatra ramsea zay efa laza zatra maimbo izy zavatra maloto tahaka zany ary zany ndray ny fiainana manahirana fa ny olo marina ao anatin'izany rehefa kapohin'andriamanitra rehefa tsarain'andriamanitra dia mianatra fahamarinana ny mponina am'izao tontolo zao hoy ny andininy fahasivy inona moa tena antony zany fikapohan'andriamanitra zany ka arinona ny fahamarinana ao anatin'izany de zao mba hitodika amin'andriamanitra ny olona ary zany ny fahamarinana tompoko mba hitodika amin'andriamanitra ny olona jesosy ny fahamarinan'andriamanitra izy ny manambara azy ho ny soratra masina mba hitodika amin'ny finoana tsy mihatsara velatsy an' jesosy kristy isika ary zany tian'andriamanitra iainantsika farandriavana miaro fatratra ny olo marina izy manoloana ny ratsy fanahy ho foy ty fizarany ty miaro fatratra ny olo marina izy manoloana ny ratsy fanahy ny olo marina zany no antsoina hoe olon'andriamanitra ary ny olon'andriamanitra rehetra de tokony olona inona averokely ny olo marina dia olon'andriamanitra ary ny olon'andriamanitra rehetra de tokony olo marina sary-piaro amin'ny olona io andriamanitra zay ny lazay nyty soratra masiny ity sary-piaro andriamanitra zany hoe maniry fatratra ny olona mba ho azy mandrakizay andriamanitra irin'andriamanitra fatratra ianao mba ho azy mandrakizay ka dia arovany amin'ny ratsy fanahy de reo olona tsy mampiseho tahotra an'andriamanitra akory na de efa hita aza ny herin'andriamanitra mahagaga be debe nge ny zavatra nitranga tamin'iny rotaona lasa zay nisy ny pandemia iny zay mbola misy fa misy olona ny tena mara de niaretina ny tena nampitahotra azy fa tsy andriamanitra nampatahotra azy ary zany no zavatra nitranga ke de mampalahelo moa amin'ny kristianina ary de miara-matahotra amin'ny tsy kristianina koa de tsy hitatsony hoe iza ny kristianina sy iza ny tsy kristianina andriamanitra moa mahalala an'izany tsy anjaratsika zany marina fa masika ny fahavalo manahirana ny aretina miapanga ny fahavalo de reo olona zay tsy mampiseho tahotra an'andriamanitra ho iato eo na de efa nahita ny herin'andriamanitra azy fa andriamanitra kosa dia miaro fatratra ny olony ary tsy misaraka amintsika hatramin'ny farany noho ny fitiavany atsika fa iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra hoy ny soratra masina fahoriana va fahafatesana va ery evany ambony va ery eva ty ambany va tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra zao ny kristy jesosy ary mahafinaritra any lazainy azaina maranako azy lazainy romanina toko fahavalo zay mivakitsika teo ny hoe andriamanitra ny momba atsika ozy izy andriamanitra ny momba atsika io moa tika n'zany hoe andriamanitra momba atsika zany de ntikany hoe andriamanitra momba atsika de hoe miaraka amintsika andriamanitra tsy misaraka amintsika andriamanitra tika teny katolika any amin'ilay matitoko valo amby 20 de milaza hoe indro aho miaraka aminareo isan'andro vaky zany hoe fampitatana aminareo a zay ny dikany voalohany zany hoe andriamanitra io zany tsy manary atsika eo naovinanaovina raha mijory tsara amin'ny fahamarinana antsika tena manana jesosy kristy tsika tsy manary anao andriamanitra aza matahotra nindreo nareo dorkas zay anankiray am'izay mampianatra n'zany fahamarinana zany ho an'ny fianakavianareo ho an'ny fiangonana raha mijory tsara amin'ny fahamarinana antsika aza matahotra fa momba anareo andriamanitra fa ina koa dika nyteny hoe momba anankiray dika nyteny hoe momba raha ty amin'ny testamenta taloha de hoe miandany aminao andriamanitra miandany amin'ny olony andriamanitra ary zany no andriamanitsika tompoko tsy neutre zany andriamanitra aloha lazaiko zany tsy neutre zany andriamanitra andriamanitsika mba tiatsika malagasy loatra io neutralité zay neutre zay tsy miandany zay rehefa misy miady de za tsy miandany a nefa ndre hita ihany hoe miandany fa andriamanitra tompoko de miandany tena miandany aminao olona izy ianao ny olony de miandany aminao izy miaraka aminao izy momba anao izy ary zany no andriamanitsika zay le hoe andriamanitra miaro fatratra ny olony manoloana ny ratsy fanahy ka zany de manamarina ny mamarino ny tenin'andriamanitra moa hoe ataony samy hafa ozy izy ny manompo azy tsy manompo azy tsy no moabita zay fahavalon'andriamanitra ny de ho tahiny fa ny israelita zay mpampon'andriamanitra ary zany no nahafahany hira hoe ary dia hira hoe sika zay la hitatsika eo amin'ilay isaia toko fahinina amby 20 ao lavaka malala mamarina zao toroteny zao sika ka mamerina aminao ndray izay voalaza teo rehetra manao hoe tsara fiarovana zay mitanany fahamarinana fiarovana mafo an'izay tsy mivadika andriamanitra ary
ampianariny fahamarinana ny marina mba ho ti azy ary miaro fatratra ny olo marina izy manoloana ny ratsy fanahy mifalifa anisan'ny olon'Andriamanitra ianao miaro anao Andriamanitra aza matahotra amen